ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Rahaba antsika rehefa koatra trity sabotsy faran'ny herinandro, sabotsy faharoa amby roapolo ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio 5:20. Matio 5:20 raisina amin'ny andininy fahadimy ka hatsahatra eo amin'ny andininy faha-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo isa roa i Jesosy taminy. Mihevera ka mitandremo ianareo fandrao azon'ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Dia niala ny saina izy ka nanao hoe ny tsy nitondrantsika mofo angaza. Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe nahoana nareo ry kely vonona no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo ary tsy sahonareo va ny mofo 5 ho an'ny 5,000 ka 5 ariary no moa no nangononareo? Na ny mofo 7 ho an'ny 4,000 ka 5 pitsy moa no nangononareo? Ahoana no tsy ahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no lazaiko taminareo? Fa tandremo fandrao azon'ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy fandrao azon'ny masirasira ny fanaovana mofo, fa andrao azon'ny masirasira ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy eto mampianatra ny mpianatra, mampitandrina ny mpianatra tsy ho azon'ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Izany hoe ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Malalaka be raha ohatra ka jerena amin'ny soratra masin'ny testamenta foana, ao amin'ny soratra masin'ny filazantsara manokana fotsiny dia malalaka be rehefa miteny hoe masirasira ny fariseo. Malalaka be ny dikan'izany asa mety ho ny fiatsaram-belatsia ny fariseo. Azo lazaina hoe masirasira ny fariseo ny fiatsaram-belatsia amin'ny lafiny ara-panahy resahantsika eo ilay hoe tohatra ny hoe mivavaka. Raha jerena ivelany, tohatra ny hoe mivavaka, tohatra ny hoe tia an'Andriamanitra satria mahavatra manao ny sorona, ny fomba bivavahana, tohatra ny hoe tia namana satria mahavita manao asa soa. Fa ny ao ambadika rehetra eny dia tia tena satria manompo an'Andriamanitra, maneho fombafomba maro samihafa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra loatra fa amin'ny endrika ivelany. Endrika ivelany izay te hiseho eo mpivavaka. Izay mahatonga an'i Jesosy teny hoe miatsara velatsia. Izay azo rasaina mihitsy hoe fa masirasira ny fariseo sy ny sadoseo ny fiatsaram-belatsia. Raha tena jerena dia ny hoe mivavaka tsy noho ny fitiavana an'Andriamanitra fa mivavaka noho ny fitiavan-tena. Inona mahatonga anao mivavaka? Dia mivavaka satria tiako hange ny tenako e. Fa itsika tsy izay loatra. Mivavaka tsika satria tiantsika Andriamanitra. Tiantsika hiariary ny voninahitr'Andriamanitra. Isika manome voninahitra an'Andriamanitra. Izay no antony ivavahantsika. Fa tsy hoe mivavaka mba ho hitana, mivavaka mba ho an'ny tena fotsiny ihany, mivavaka mba hisehoana fotsiny tahaka izany. Izay mahatonga ny tompo nafatra mihitsy hoe tandremo ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Tsy amin'izay lafin'izay ihany koa ny hoe fiatsaram-belatsia, fitiavan-tena, fa eo koa ny hoe tena masirasira ny fariseo sy ny fariseo sy ny sadoseo mihitsy koa dia ny amin'ny lafiny ataontsika koa hoe votoatiny ilay finoana mihitsy. Olona mampiasa an'Andriamanitra fa tsy olona manaiko ampiasain'Andriamanitra. Olona maniraka an'Andriamanitra fa tsy manaiko irahin'Andriamanitra. Olona izay toy ny hoe manompo an'Andriamanitra nefa ny tena marina mampanompo an'Andriamanitra. Dia izay mahatonga ny tompo teny hoe masirasira ny fariseo. Fa tsy dia izay loatra akory. Raha tena jerena eo alohany dia hafa kokoa noho izay ny teny hoe masirasira. Amin'ny andininy tapany voalohany amin'ny 5:20 io dia ny fariseo sy ny sadoseo dia nangataka famantarana. Nangataka famantarana avy any an-danitra. Dia izay nahatonga ny tompo ny teny rehefa avy hoe tandremonareo sao azon'izany masirasira izany. Inona ilay masirasira? Ireo fariseo izay
sady tsy eo zay nangataka famantarana avy any an-danitra. Famantarana zay te ino raha tsy ino raha tsisy famantarana, tsy inon' Jesoa raha tsisy famantarana, tsy anaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy raha tsisy famantarana. Zay le hoe masirasirany fariseho sy ny sadoseo. Nahoana ary tsy neken'i Jesoa, nahoana nataon'i Jesoa hoe masirasira, zany hoe lay zavatra tsy tena izy, zavatra tsy tena lay tsiro nomeny, zavatra sandoka, zay azo ilazana azy. Masirasira saniny hoe de ny lalivay na ny levure. Dia reto zavatra roa lehibe reto ary no mahatonga ny tompo nanondro ny fariseho zany fotom-pisaina ny fariseho zany ho masirasira, zany hoe tsy tena izy, tsy madio, tsy pura, tsy tsara, manimba. Voalohany dia lay famantarana dia famantarana zay mibaiko an'Andriamanitra, famantarana zay manery an'Andriamanitra. Toy ny manao hoe manao an'Andriamanitra zany manao hoe raha tena zanak'Andriamanitra Jesoa de manaova ianao famantaran'Andriamanitra. Asa io zavatra mitrango zao. Zany hoe tsy vonona mihitsy hino fa vonona kosa hitaky amin'Andriamanitra. Ary io no natonga ny tompo hiteny hoe tsy toetra kristianina zany. Ny toetra kristianina dia miainga amin'ny finoana fa tsy ny famantarana, tsy miainga amin'ny fahatsapana fa miainga amin'ny finoana. Ary hitantsika fa zay no mbola mahatonga ny olona be dehibe miala ao anatin'ny fiangonana izay nitezana azy amin'izao andro ankehitriny zao, satria mpitady famantarana. Ary Ananinario no dia tsy mitory raha tsy hisy porofo. Inona le porofo? Any misy fahagagana, any misy fitahiana, any misy an'izao sy zao, any misy fifaliana, any misy an'izao. Tsy hoe ratsy akory zany sanadriany vava mazava ho azy, tsy hoe ratsy akory, tsy izay loatra, fa izao alohan'izay rehetra fitahiana ny rasanao zay de izao mino ve aloha sa tsy mino. Ny maha kristianina voalohany indrindra de tsy ny filan-javatra akory, tsy ny filan-javatra, tsy ny fahazahoan-javatra, fa ny maha kristianina voalohany indrindra de ny finoana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Fa satria moa tsika le avako malala ao anatin'ny vanim-potoanan'ny materialisma, ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fitadiavana zavatra hita maso, satria eo koa ny tosiky ny fahantrana, ny tsindry ny fahantrana, de manjary mora mila zavatra ny olona, te hanan-javatra ny olona, ary indrindra te hanan-javatra amin'ny fomba tsotra, te hanan-javatra amin'ny fomba mora indrindra, ary dia na de ny fivavahana tena indray tonga am'izany zavatra zany fetretan'ny olona azy hoe ka inona moa no tokony hampanainana an'Andriamanitra tsy hany miaha fotsiny izy? Inona moa no tokony hampanainana an'Andriamanitra tsy ho vitan'Andriamanitra ao anatin'ny raim-py masina? Eny zavatra tahaka zao na tahaka zao, eny tokoa vitan'Andriamanitra ao anatin'ny raim-py masina Andriamanitra izy. Fa izao mahasoa anao ve zany sa tsy mahasoa anao? Fanontaniana de hoe mahasoa sa tsy mahasoa? Dia eto ilay hoe famantarana le zao mitaky amin'Andriamanitra, aniraka an'Andriamanitra, te hampiasa an'Andriamanitra, tsy hanapa-kevitra ino raha tsy mahita zavatra, de lasa toy ny manao chantage amin'Andriamanitra. Afaka malala betsaka ny mpino indraindray rehefa mpanaovan'Andriamanitra zavatra de manao chantage, mametraka fepetra, na koa mitaky amin'Andriamanitra, ataovy an'izao aloha Andriamanitra, na mampiandry an'Andriamanitra, omeo an'izao aloha Andriamanitra, na koa andraso aloha Andriamanitra ho tahako zao. Tady famantarana daholo reny rehetra reny, asehoy aloha Andriamanitra fa zao ianao, zay vao ino anao. Ampiavako malala masirasira ny fariseho sy ny sadoseo zany, fa ny tian'Andriamanitra, finoana ny fanarahan'Andriamanitra tena izy de zao mino fotsiny zao fa tianao izy, matoky fotsiny zao fa tianao Andriamanitra, matoky fotsiny zao fa io Andriamanitra io de mahafantatra zay ilainao. Ohatsika manao hoe ny masirasira ny fariseho sy ny sadoseo dia masirasira zay manery an'Andriamanitra, mampiasa an'Andriamanitra. Fa ny faharoa sady farany raha miteny koa hoe masirasira ny fariseho sy ny sadoseo isika zay nitenenan'ny tompo eto, ka nitenena manao hoe tsy misy famantarana azo omena an'ireo afa-tsy ny famantarana momba ny Jona ihany, famantarana momba ny Jona ihany. Hitantsika
mivezivezy be moa io tantara io hitantsika amin'ny sehatra maro samihafa. Dia mazava ny tenin'ny tompo, mazava ny tenin'ny tompony hoe tsy misy famantarana mihitsy omena afa-tsy izay momba ny Jona. Ina dikan'io hoe famantarana momba ny Jona ihany izay fantatsika ny tantaran'ny Jona mpaminany dia mikasika ny Jona rehefa nirahan'Andriamanitra andeha ho any Tarsosy, andeha ho any Ninive dia nandositra tany Tarsosy. Ary dia izay fandavan'ny Jona ny iraka nampanaovin'Andriamanitra zay hoe andany ianao maminany, andany teneno Ninive hoe hibebaka ny mponinao Ninive. De lasa Jona hoe za tsy andeha ho any fa nakany Tarsy nakany Tarsosy. De lasa natelin'ny hazandrano izy, natsipy satria niteraka loza ho an'ny namany, niteraka zava-doza ho an'ny namany de natsipy ny namany tany anaty ranomasina de natelin'ny hazandrano nandrindrany natelo. Inona le famantarana tian'ny tompo tenenina amin'io? Ny fariseo sy masirasira ny fariseo sy ny sadoseo lasa vaton'ny sakana ny fandraisan'ny olona, ny famonjena indray ny fariseo sy ny sadoseo. I Jona tokony amampaminany azy de ny mahamaika any Jona raha tena mpaminany tena izy Jona de zao ny mahamaika azy de zao hitory ny tenin'Andriamanitra ka hahatonga ny olona ho voavonjy. Dia niraina zany Jona hanao ny asa zay nandrahana azy hoe ataovy zay inon'ny olona ny famelan-keloka, ataovy zay hahatonga ny olona hibebaka. Saingy zao tsy zay ny nataon'ny Jona. Hoy Jona tamin'Andriamanitra manao zay nge tsy nakanesako tany, ianao nge mila vanina fotsiny Andriamanitra, fa zao nge fantatro fa rehefa hitory tena de hibebaka izy de za ohatra nimezan'ny olona fotsiny. Namaika ny Jona zany de zao tsy nahavoavonjy ny olona, tsy nahavoavonjy ny olona, efa izy mpaminany. Ary de zay mihitsy reto fariseo reto, ny mahamaika ny fariseo tsy nahatonga ny olona hanatona an'Andriamanitra, nahamaika ny fariseo sy ny sadoseo tsy nahatonga ny olona hiona amin'Andriamanitra, nahamaika ny fariseo sy ny sadoseo tsy nahatonga amin'ny olona hibebaka, fa nahamaika ny fariseo sy ny sadoseo de zao no an'ny tenany ihany. Hitantsika ny olana tao amin'ny tempoly ny tenenan'ny tompo momba ny sadoseo hoe mpangalatra sy jiolana reo. Hitantsika ny tenenan'ny tompo momba ny fariseo manao hoe ianareo de mibananareo ny varavaran'ny lanitra, tsy avelanareo hiditra, nareo tsy tafiditra ary ny vahoakan'Andriamanitra koa mibananareo tsy hiditra noho ny fiasaram-belatsihy. Afaka malala masirasira ny fariseo sy ny sadoseo de zao masirasira ny fialonana ny olona tsy ho voavonjy, masirasira ny fibahanana ny hafa tsy ahita an'Andriamanitra, masirasira ny fieritreretana manao hoe izaho ihany no afaka mahita an'Andriamanitra fa tsy ny hafa koa. Afaka malala am'izao andro antsika zao de zao ny fivavahana aza de indraindray afangaro idiran'izao tontolo zao ka manjary ataon'ny fitaovana ampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Lasa fitiavan-tenan'ny olona ny hita ao anatin'ny fivavahana indraindray. Alaray dia hitantsika ampiasain'ny olona angoronan-karena ny fivavahana, moa fa tsy tahaka ny fariseo sy ny sadoseo. Ampiasaina ny fivavahana mba ho amin'ny filan-karena. Afaka mampitandrina antsika ary Jesoa eto, tandremony masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Zavatra roa lehibe ary ny tian'ny tompo hozaintsika, hoentintsika miaro ny tenantsika amin'izany masirasira zany de zao. Voalohany de zao mivavaha amin'ny fitiavana. Ny antony hanompoana ao an'Andriamanitra de zao ny amin'ny fitiavana azy. Ataovy tsapany tenanao mihitsy, mametraha fantahina amin'ny tenanao hoe moa ve za Andriamanitra tena tianao. Fa rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia mandresy zany masirasira ny fariseo sy ny mpanodra-dalàna sy ny sadoseo. Fa ny faharoa de zao mivavaha amin'ny finoana. Finoana no arahantsika an'Andriamanitra sy fitiavana. De mahatoky sika fa rehefa ao anatintsika ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra de hain'Andriamanitra mamaly vavaka atsika, hain'Andriamanitra ny mampifaly atsika sy manome atsika zay ilaintsika amin'ny fiainantsika
isan'andro. Ny mahavaka arsika jesosy misoranao zay ny amin'ny avatra ao zay mandranay mampitandrina anay tsy ho azony masirasira ny fariseo sy ny sadseo, masirasira ny fiatsaram-belatsy, masirasira ny fitiavana ty hibaiko anao Andriamanitra, masirasira ny fitadiavana famantarana vao iny, masirasira ny lafin-javatra maro samihafa zay mitona anay hiala amin'ny voly. Tompo dia mivavaka aminao ary mampahirezo zahay, ataovy matoky ianao, ataovy resy lahatra fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahafantatra izay tokony ho anay, Andriamanitra azonay anteherana amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny herinandro mifarana ity, misaotra ny fitahirana tosako atao amin'ny fiainanay, dia tehirizo Tompo, mendrika mandrakariva ny filazantsaranao, ny fiainanay, ny fanirianay, ny fikasana, dia mametraka ny herinandro vaovao am-pilaitaranao zay Jesosy, herinandro fandresena sy fiadana. Misaotra Tompo tianay. Amen.